malagasy manara-dian'i Kristy. Arabana tratra ity andro lehibe ity. Mitsangana ny tompo, velona indray. Isika koa afaka andova ny fiainana mandrakizay. Raha mino sy mandray. Mandeha mba ho tserovana kely fetifety izay nitranga tamin'izany talohan'ilay fety. Ary talohan'ny andro firavoravona dia fantatr' Jesosy fa efa akaiky ilay fotoana. Ialany amin'izao tontolo izao any amin'iray dia toy izao no nataony indray arivo izay. Ho fanehoany fitiavan'ireo mpianatra malalany izay tiany hatramin'ny farany dia nanehoany fampianarana eto am-pamaraparanana ny diany tetỳ an-tany mialoha ny hodiany any an-danitra any. Azafady Jesosy, azafady kely aloha, ianao ve nianasa ny tondro? So zavatra ataoko izao tsy azonao, tsy takatry ny sainao andro fa fantatrao raha izay. Tsy mety ka, tena tsy mety amiko izany, sanatria raha ianao nianasa ny tondro. Safadi
tsy ho sasako ange ianao dia tsy manana anjara amiko e. Tompoko, raha izany dia aleo tsy ny tongotry fotsiny fa ny tanàky sy ny lohako koa. Zay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa ary anareo dia madio nefa tsy anareo rehetra. Izany teny izany no nolazainy satria efa vatany tsara ny tao an-tsainy, ilay anankiray amadika azy. Izay tena tsy mivazivazy fa saina avy amin'ny devoly no ny ekeny nanangoly. Fantatrareo fa izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy koa mpianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Lazao izay izy. Tompoko, izay moa izany? Ilay omeko ny somboka ny nalemako noho izy. Zay ataonao dia atao faingana. Fandehoezikay Jesasy iny. Eny tokoa fa andehoezy izy nefa efa alina ny andro. Tsy haiko ngamba dia hividy zavatra ilaintsika amin'ny Pâques. Na hanome zavatra ny mahantra. Tsy izany velively ka andeha hivarotra ny tompo. Amin'ny vola kelikely ka nanan-tena azo tompony. Kandrodrisy fa natombony. Tanteraka ny teti-dratsy kanefa tsy ela fa tsy ho atsy. Tena ninona tsy aizakaina. Mafy be ny adi-tsaina na honena fanandena mony tena. Ilay tompony ivadiana nomena oroka famandriana dia voasambotra tokoa, voasarotsilo ohatra amin'ny loha, voarora, voakapoka, naratra ny voadra, nofantsihana kanefa tsy nandaha dia tena toy ny zanak'ondry anatrehan'ny mpanety na dia hita fa tsy nety ny nataon'ny mpitsara. Ivaina mantsy izay farany tantara, ho fatsisy fahavelona indray, ho resy ilay fahafatesana izay nanjakako izay. Paskarazy izay fiadanana ho antsika, patrazana kafalina na tsisy komika. Patavezena fiadanana ho antsika, akarazena kafalina tsisy tomika. Feno lavitra noho izany, ny hafanana ny danitrano. Raha tena tafapakaty amiko sy anao, antony izao paska izao. Ka ho ataovy azy antoka tokoa, fa tafiditra aminao ilay tomposoa. Ekanao ho mpamonjinao manokana sady mpanjaka tena omenao ny laka. Ataovy azo antoka tokoa, fa tafiditra amponao ilay tomposoa ka avelanao hanjaka tena omenao ny laka. Tena omenao ny laka.
Io fiainanao antory izao. Ivo no fiainanao antony havelomanao ao an-tsaina vao mifoa ao afaha sady ale. Dia mirary pasika fandresena ho anao ho mahatoky hatramin'ny farany na inona setraina azakatotsaina tsy ho toan'i Jodasy ny anamaina. Mirary pasika fandresena tsy ho mora rebirebena fa hitombo fahendrena ka havonina hitsena ilay mitondra famonjena. Izay hiverina indray amin'ny andro anankiray izay tsy ampoizina tsy fantatra fa tena mbola ankamatatra. Mirary pasika fahatsiarovana ilay tena fanadiovana ampiditra anao amin'ny mandrakizay fa tsy tahaka ilay Jodasy izay. Asendraka hoe lava indray ny tanan'ilay avy izay manarina tsy mandatsana manebaka fa mitarika hibebaka. Asendraka hoe lava andray ny tanan'ilay avy izay manarina tsy mandatsa na manebaka fa mitarika hibebaka. Tsy maniry fiadanana ho antsika zanany. Maniry fiadanany ho antsika zanany. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako nomeko ho anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fiadanana no irina ho anay, fiadanana satria mba ho fiainanay, tenina voalohany ho an'ireo mpianatra raha vao nitsangana tamin'ny maty anao.
fiadananao roainy halahelonao ny debideby aia horohoro famoizam-po sy ny osoloina fiadanana voko ny fiadanany no tiany ho aiso anao ny zavatra rehetra en'Andriamanitra atao. Mino izany va ianao? Ny fiadanana no tiany ho aiso anao zavatra rehetra n'Andriamanitra atao. Mino izany va ianao? Koa na inona sedraina dia tazomina eo an-tsaina ka aza dia miferinaina fa ampetrao eo an-tanany ny mombanao rehetra ka aza asiana fepetra fa ho hitanao ny hatsarany ho aminao ny fiadanany. Hoy ny Tompo, misy fonenana maro ao an-tranondraiko. Raha tsy izany dia ho nilaza taminareo ve aho fa andeha hamboatra toerana ho anareo, ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny toerana ho anareo dia hiverina aho haka anareo eo anilako, ka izay misy ahy no misy anareo koa. Amen. Nanota, nefa tiany Tompo. Nanota, nefa tiany Jeso. Matoan Kristi, tenandray asia. Matoan Kristi, dia mundi arizao. Dia hoy Jesosy taminy, Izaho no manangana ho velona sy manome aina, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona, ary izay rehetra mivelona amiko ka mino aho dia tsy ho faty na hoviana na hoviana. mino izany va ianao? Raha mino ianao fa nosasany dia aza miandry fa anio ihany mitenena aminy hoe vonao ny hanome sy hanokatra ny foko ka ny lasa ho adinoko, fa fo vaovao ho nenanao. Pasika ny andro fahatsiarovana ilay famonjena nataon'i Jesosy tetỳ an-tany. Ilay androm-pisiny tonga hery tena nafaka ireo loto sy tomany. Vokatry ny fahotako sy ny fahotanao izay tsy afa-ny alana hatrany am-piandohana. So fa tonga ilay zanak'ondry hanadio sy hanazava ny lalako ombany. Andriamanitra kanefa nihitry farany ambany ho tonga nofo sy lofo izaramamy mampianatra ny torina no fagagana. Mijaly miaritra ary koa noratrano noho ilay fitiavany tsy misy fiafarana, satria izy ihany no famahana olana ity fahotandra olombelona. Izy ihany ilay lalana fahamarinana fiainana melona indray, ilay lalana mankany amin'iray, ilay lalana efa tapaka ela nefa indro no tohizany indray, ilay lalana tsy voavidy satria sarobidy sy nandatsahana ny rano, ilay lalana tena nangitika nefa nozakainy tampitiavana hatrany. Pasika ny andro, mba ahoana re ny fahatsapanao izany? Fanomezana mamaim-poana fizarana vaovao mahafaly, ilay vaovao mahafaly foana tsy miova anio sy omaly, ilay tsy mitsahatra mandondona ao am-ponao ny
ny andro mpamaly. Raha toa ianao nandray ilay famonjenana io miarabanao zahay ary izao nitadio fifaliam-be ny any an-danitrany no ianao tafiditra ho isan'ny mponina any dia mirary pasika sambatra ho anao zahay malagasy manara-dia ny Kristy.